mino anao tiako ianao misaorana sy fiderana an'Andriamanitra ny Meritsoka production dia manotra antsika Antsany Kristy. Dia fifaliana lehibe ho antarika Antsany Kristy no miditra tokantranonao amin'izao fotoana izao. Araka ny répétition hitanao teo dia manomana seho goavana izahay miaraka amin'ny tranompamokarana Miritsoka amin'ny folo septambra amin'ny Palais des Sports amin'ny 3:00 ny fotoanantsika izay ahafahantsika mideran'Andriamanitra indray. Mampalantelanao ireo izay fa seho goavana izy io, seho fihaino fanatrian'Andriamanitra ary tsy haneniny ianareo ho tonga ao dia Tongava soa sahady. Misaotra betsaka tompoko. Ny tena mampiavaka ny seho io dia ho hitantsika ao ny hira taloha izay tena nankafizana ny Antsany Kristy dia eo koa ireo hira vaovao izay efa hitantsika mandeha any amin'ny anao manjery eny dia manantena ny fahatongavanao sahady izay dia tongava fa iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Efa ela ihany tsika nitsignaona tao amin'ny Palais des Sports dia izay mampanantena antsika zavatra tsara be ho voninahitr'Andriamanitra. Dia ny tapakila dia ho hitantsika any amin'ny super musique, ny tapakila tsotra izay natao farany izay tena mirary 3,000 ariary dia ny réservation 10,000 ariary monja. Dia manantena ny fahatongavanao. Mino anao tiako ianao misaorana sy fiderana an'Andriamanitra ny Meritsoka production dia manotra antsika Antsany Kristy. Fiderana ankira lehibe ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny Alahady 10 septambra amin'ny 3:00. Tapakila tsotra 3,000 ariary, réservation 10,000 ariary. Fivarotana ny tapakila super musique Analakely filan-kevitra 033 14 422 10. Antsany Kristy Alahady 10 septambra manomboka amin'ny 3:00 ao amin'ny Palais des Sports.